Miaravantsika indray a zavatra entiko anareo androany dia fomba famantarana famangalanao ny olona iray. Mety mondontsika aminao ny olona nefa tsy hainao izay any an-tsainy any, fa ny langage corporel na ny fomba fihetsiny no ahafantaranao hoe mangalanao ny olona iray. Ireto avy izany famantarana izany. Famantarana voalohany a tsy te hanakaiky anao ny olona tsy tianao, plus il garde ses distances plus il te déteste. Ireo surtout rehefa vao miresaka iny nareo ka ohatra hoe mitazona distance lavidavitra aminao izy dia efa tsy te hiresaka aminao izy zany sady tsy tianao mihitsy. Famantarana faharoa tsy menanao zany ny olona tsy tianao, surtout rehefa vao mihaona nareo dia nenazy foana ny asesiny, momba ny tenany foana zany no resahany fa raha ohatra hiresaka momba anareo dia tsy ho ataony zany mihitsy sady tsy menanao izy. Famantarana fahatelo manao faux-sourire ny olona tsy tianao. Rehefa vao tena mitsiky mantsy ny olona dia tamin'ny contour-maso eto misy rides dia tokony hita amin'iny rehefa vao tena mitsiky aminao izy, fa rehefa vao tsisy an'iny dia tsy tena mitsiky aminao izy izay fa mety tsara vilatsia ngamba. Famantarana fahaefatra zara raha mijery anao ilay olona tsy tianao. Normalement rehefa olona miapprécier anao dia mijery anao tsara izy rehefa vao miresaka nareo, nefa contraire an'izay ny olona tsy tianao tsy mety mijery anao izy satria mal à l'aise, soit tsy tianao izy soit tsy mirespecte anao dia izay ihany. Famantarana fahadimy sady farany ny olona tsy tianao tsy mikopie ny langage corporel anao na fomba fihetsika. Rehefa vao miresaka amin'olona ianao ka ohatra ny tianao izy dia normalement izy mikopie langage corporel anao, ohatra hoe mi-croiser les bras ianao dia tokony ianao an'izay koa izy. Fa raha vao ohatra olona tsy tianao zany dia tsy mikopie anao izy. Dia izay indray ny afaka natolotra androany dia manaraka indray omeko zavatra fa mahafinaritra be nareo. Misaotra tompoko.